Nahitana fianana teo amin'ny arivo hatramin'ny 500 ariary eo amin'izao fotoana ny vidin'ny tongolo 1 kilao eny Anosibe. Izany hoe lasa 900 ariary ny vidin'izay tongolo 1 kilao izay eny an-toerana amin'izao fotoana raha tany amin'ny 507 arivo hatramin'ny 700 ariary izany tamin'ny herinandro teo. Antony fianana ho ny mpivarotra ny fahavokaran'ireo tongolo vao sy ny fitsaharan'ireo tsakorana. Eo azy izay fianana izay mbola vitsy hatreto ireo mpanjifa noho ny faharatsian'ny kalitaon'ny tongolo miakatra. Natana mpiakatra anazy zao le avy matetika anorana teo dia sasany le manao stockage dia sy le mandy manko tsy afaka alefa fa le avy no dia sy nanana stockage ihany no anina izany hoe kelikely zany le stockage dia izay no nahatonga anazy niakatra. Moko tony zao mbola tsy niakatra teo fa mbola mando dia izay no nampatonga izy miakatra. Dia zao izy zao efa miakatra amin'izay tongolo avy any Ambato be zao tony azonareo dia izay mampatonga anazy midina mihitsy lasa bobaka amin'izay tony dia izay mampatonga ny miakatra sy midina. Teo aloha zao izy teo 507 dia le tongolo vaovao 900 dia mamidina tsikelikely satria efa misesika 900 zao izy amin'izao. Teo aloha izy 507. Kalitao aloha zao mbola tsy dia tsara firy le vaovao satria mbola mando dia tsy dia tsara firy, tsy afaka onjana, mbola tsy tsara firy. Mpanjifa mbola tsy dia misy firy raha tsy manamaina izy tsy tena sa. Ankilany izany malafo ny vidin'ny legioma sy ireo hanitra isan-karazany ilaina amin'ny andavanandro amin'izao fotoana ho hiatran'ny fanazavana ny fahalafosan'ireo zezi-bazaha any ambanivohitra. Io fahalafosany zezika io izay vato misakana tsy afahan'ireo tantsamam-boly. Hitanao ny ety Anosibe zany miankina izay entana izay miditra tonga avy any amin'ny tantsaha. Fa hitanao mahalafo an'ilay vidiny entana tsy dia namboly ny tantsaha satria ilay zezi-bazaha lafo be. Lafo be ny zezi-bazaha dia lasa ohatrany hoe kamina ilay tantsaha raha mboly satria tsy mahatakatra ilay tantsaha any ambanivohitra ke raha mahalala. Any zezi-bazaha 700 kilao. Nefa ilay tantsaha tsy mahatakatra an'izany. Fa raha ny tena marina zao ireny no tokony hojerevana voalohany ireny tantsaha ireny dia mba betsaka ilay vokatra dia amin'izay mba miaina ny vidin'ireny. Miaina ny vidina tongolo na vidina sakafo rehetrarehetra zany tokony hiaina raha ohatra hoe mba afaka mivoaka koa ohatra hoe ilay zavatra tsara nefa mivoaka ilay vidiny mba afaka mifampiserasera zany na ny avy any ivelany na ny avy aty. Fa tsy midika koa ireny tantsaha rery no gamaina be na ilay mpivarotra rery no mena tsimy be hoe lafo be ny entana. Fa miankina izay zavatra zava-misy ny vidiny zezika, ny vidina zezika amin'ny tantsaha tain'omby any ambanivohitra efa lasa ny tsisy omby-tsofana dia efa lany ary ny omby dia tsisy zezika dia problema ho an'ilay tantsaha dia lasa miakatra automatika ho azy ilay vidiny entana. Manoloan'izany tokony ho jerena akaiky sy ampiana tosika ireo tantsaha mpamokatra eto amintsika ahafahana mampiena izay vidin'ny sakafo ilaina amin'ny andavanandro izay.